Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mamory antsika ho amin'izao fanompoana masina izao. Marina fa tsy afaka miaona ara-batana isika, kanefa kosa ny fanahy masin'Andriamanitra dia mamangina isa-tokantrano ary mampiray fo, saina ary fanahy antsika rehetra hibanjina ny Kristy tompony finoana sady mpanefa azy, hanome voninahitra an'Andriamanitra ray ary hanandratra vavaka mba handraisantsika fitahiana sy fitomboana ary fiadanana. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Aoka hiara-mitsangana isika, hiara-mamaky ny Salamo fa 820 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fa 820 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Aorinan'izany dia ny firana fahatelo andininy voalohany sy fahatelo. Firana fahatelo andininy voalohany sy fahatelo. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany, fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova. Hitahy ianao avy any Ziona ne Jehova, ary ho faly hita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Ho amin'ny mandrakizay dia ny fahatanterahan'ny fanjakanao. Tomponay ianao, Andriamanitray sady mpamonjy anay, ary mpitantana ny fiainanay isan'andro. Ka dia isaoranay ianao noho ny fiazonanao anay, noho ny fiarovanao anay, noho ny fitahim-panaharotsakao isan'andro, ary noho ny fijoronao eo anoloanay mandrakariva, ka manangona anay, mamory anay, manodidina ny Kristy, ka handraisanay ny fahazavana avy any ambony mandrakariva. Tompo, taio ty fanipampivavana tanterahanay ity, ka ataovy tafahoana marina aminao zahay, ary tanterao ny antony namorinao anay eto amin'ity alahady maraina ity, ka tsy saraketo zahay raha tsy nahatsiaro indray, fa nahazo aim-baovao hoentinay mitombo amin'ny fahalalana tsaranao, ary hoentinay manompo anao miandry ny fiverenanao Kristy tsara ny velona sy ny maty. Dia matoky zay fa mahay manao mihoatra noho izay nangatahana amin'ny vavaka ianao, ary mahatanteraka ny antony amorinay anao anay eto, voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
amen. Petraka isika. Ry havana malala, manoloana ny fanatrehan'ny tompo, indrindra eo amin'ny fahatserovany tenantsika ho tsy mendrika, dia aoka angina eo anatrehan'ny tompo isika, anokatra ny fontsika mba ho dinidiniany, ary naiky andray azy mba azahoany miasa ao anatintsika. Mbola hivavaka isika. Raha eo manatona anao ny zanakao, zay vorinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay malalanao indrindra, ilay mahatoky, ilay tianay tamin'ny fitiavana tsy mety levona. Nefa indrisy Tompo, fa tsy hainay ny mandray anao arak'izay mahamendrika. Tsy tanteraka eo anatrehanao ny toe-ponay, ny toe-pananay, ny fiteninay sy ny fisainanay mandrakariva, dia tsy maneho ny voninahitra aho, fa indraindray aza maneho ny fahalemen'ny nofo. Ny asanay ary ny fifandraisanay amin'ny hafa dia matetika tsy maneho ny fitiavana lehibe tao aminao sy ny finiavanao hampiray ny zanakao, fa matetika izay Tompo, eo amin'ny ataonay sady malala-barakanao no manaratsy ny namanay. Tompo, nametrahanao andraikitra eto anivon'izao tontolo izao izay ho vavolombelona mahatoky, kanefa matetika izay mivilivily, matetika izay manafina ny fahatsaranao ao amin'ny faharatsianay. Misaotra anao anefa izay fa tsy tonga hitadiny marina ianao, fa ny mpanota mba hibebaka. Ndreto ary izay manatona anao miaiky ny tsy fahatanteranay, ary mangataka ny famelana, ny fanadiovana, ary ny fanarenanao noho ny amin'ny Jesosy Kristy, miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po, mitalao aminao izay mamela ny elokay. Diovy izay ho afampahotana, sasao izay mba ho afakeloka, ary avaozo ny fanahinay mba ho veloka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Ry havana malala, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mpiaino vavaka ary mamaly vavaka. Andriamanitra izay manasitrana ny torotoro fosy mangorakoraka izy, ary Andriamanitra mahay mamela ny helitsika rehetra, na manahoana ny lanjany sy ny hery. Ko antsika izay mibebaka marina, maniry ny fanavaozam-piainana ary tia hanaraka ny Kristy amin'ny fanasy ny fahamarinana, raiso amin'ny fatokiana sy ny fisaorana, ny teny anambaran'ny Tompo fa ifanavelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Izao no lazain'ny Tompo tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao,
dia iaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Ary ny vavaky ny finoana dia hamonjy ny marary ka ny tompo manangana azy. Ary raha nanota izy dia avelany ny heliny. Arak'izany teny ny tompo izany dia ambara aminao fa efa voavela ny heloka ao misaora ny tompo. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eo ety ambonin'ny tany ho amin'ny olona ankasitrahany. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ary aoka samy ele mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy famela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Satria efa navela heloka isika dia aoka kosa isika amela ny heloka ny namantsika rehetra na iza nananantsika alahelo na naneontsika fahatezerana na nanao ratsy tamintsika. Mahatoky ny tompo izay namela ny heloka ao ary mahatoky ny tompo fa handray ny famelan-keloka izay nataonao tamin'ny namanao. Ataontsika nira fa 700 ny andinin'ny voalohany sy fahatelo. 700 andinin'ny voalohany sy fahatelo. Amini foko rijeso nefa monjana zay vitana ne adeso navelana tena faka marakizo Jesu malalo pamonjesu elonea petraka isika. Efa namela ny helontsika Andriamanitra noho ny fahasoavany zao sika dia afaka andreny teniny amin'ny fifaliana mba ahazoantsika miaina sy manatanteraka izany amin'ny fisaorana. Ataontsika ny hira 700 mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny. 700 Ameni tenena Jehovah Masina Situni tenena
lahy hivavaka isika. Tompo, zany tokoa ny teninao. Teny mamy, eo ambavan'izay makasitraka anao, ary eo ankibon'izay manatanteraka izany. Teny mandrakizay, faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay, mizotra ao amin'ny fahatanterahan'ny fanjakanao. Efa nanome toky ianao, fa ny teninao dia tsy hiverina aminao foana, raha tsy natateraka izay nanoranao azy ary ambinina amin'ny aleny. Ko ankehitriny Tompo, amasiny ny teninao, mehery mba hitoetra ty anatinay, ary indrindra anokatra ny fonay ho amin'ny fikatsahana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Amen. Ohabolana toko faraky amin'ny 30, ny andininy 10 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30. Ohabolana toko faraky amin'ny 30, andininy 10 ka hatramin'ny 30 azafady. Toizantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina toko 5, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ary faranana amin'ny filazantsarany Matio toko 5:20, 4:40 hatramin'ny 30. Matio toko 5:20, andininy 4:40 ka hatramin'ny 30. Rehefa hita dia vakitsika misesy arak'izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ohabolana toko faraky amin'ny 30, manomboka amin'ny andininy 10. Iza ny mahita vehivavy tsara, fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy, mahatoky azo ny fon'ny lahy, ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataon-dra vehivavy amin'ny andro rehetra iainany, mizaha volon'ondro sorongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany, toy ny sambo mipandranto izy ka avy any amin'ny lavitra nitondrany ny aniny. Mifoy izy raha mbola alina, ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizivaviny. Mihevitra say izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany nanaovany tany-mboloboka. Misikina hery izy, ary atanjahany ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombam-barony, ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Mandray ny fihazonam-boavoa izy, ary ny tanany mihazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ora izy, eny, mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankonany izy, fa ny ankonany rehetra samy voatafy volon'ondro mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia ajaina ao am-bavahady, raha miara-mipetraka amin'ny loholona. Manao akanjo arory madinika raha vehivavy ka mivarotra zany, ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Hery sy voninahitra ny fitafiany, ary ny andro avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendreny izy, ary ny lalan'ny famindram-pony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataon'ny ankonany izy, ary tsy omana ny mofon'ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra. Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny hatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tare, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no deraina, omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany, ary aoka ny asany rehetra hidera azy eo am-bavahady. Tesalonianina voalohany toko 5, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy, dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina, fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay, dia anjoa azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo ry rahalahy tsy ao amin'ny maizina, mba hahatratranareo toy ny mpangalatra zany andro zany, fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Ko dia aza matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ahony tena. Faranantsika mivaky teny
ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20 ny 4:40 ka hatramin'ny 30. Iara-mitsangana isika mamaky izany. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any an-tany hafa ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Ko ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ny anankiray 1, samy araka izay fahaizany avy, dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray ny 2 dia nahazo 2 tombony, fa ilay nandray ny 1 kosa dia lasa niady tany ka nandevina ny volan'ny tompony. Ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy iny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Ary no nanatona koa ilay nandray ny talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho aho, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira ny fifalian'ny tomponao. Fa no nanatona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, mijinja eny amin'izay tsy namafazanao ary manangona eny amin'izay tsy nanahafanao, dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao tao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanahafako, ko tokony nampanana ny vola tamin'ny mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia ho nandray ny ahy mba mijanany. Ko alao amin'ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena ka hanambe izy, fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ariho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Zao dia arantsika manonona ny fanekempinoana nisianina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanitana ny tsy hita. Ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohany zao rehetra zao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra zao. Noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny azo fijaliana ho fanavotanatsika, tamin'ny nanapahana izy. Nijaly izy ary maty ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanan'ny Ray. Avy any eviny indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava-mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorona amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ny famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganana ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika mialoha nitoriana ny tenin'Andriamanitra ny hira 784, 784.
miambina amin'ny alalan'ny fanompoana. Izany ray ny tenin'Andriamanitra izay akantsika afatra amin'izao alahady 12 ny volana Novambra taona 2024 izao. Fanahy masin'Andriamanitra ny hitara-dalana antsika, azotsika miambina miandry ny fiverenan'ny tompontsika. Amen. Mipetraka isika. Tamin'ny herin'ny androany isika dia nampahatsiaro ny fampitandremana izay nataon'ny Tompo sy nataon'ny tenin'Andriamanitra. Hita hatrany amin'ny epistily zany. Miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny ora na ny fotoana. Milaza ny fiverenan'i Kristy zany. Milaza koa ho antsika izay mety tsy mahatratra zany fiverenan'i Kristy zany. Milaza ny fotoana izay eonantsika amin'ny Tompo rehefa tonga ny fetran'ny andro sy taona izay iainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Miambina. Fa ahoana ny fomba miambina sy miambina tsara indrindra. Ny mpanao ny perikopa izay raisantsika aty Eropa dia nanondro ny oabolana sy ny Tesalonianina ary ny Matio hitarika antsika ao amin'ny fijerena ny amin'izany. Miambina amin'ny alalan'ny fanompoana. Miambina amin'ny alalan'ny fanompoana. Mahazatra ny kristianina rehefa miresaka amin'ny Tompo no mitonina hoe mpanompo. Mpanompo tsy mahazo reto ny mpanomponao. Nefa move azontsika tsara. Ny antoka ho amin'izany fanompony zany ahatonga azy voalohany mahavokatra tsara, tanteraka, ary faharoa ankasitrahan'Andriamanitra. Azontsika ve? Paoly apôstôly ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina dia manazava fa Andriamanitra miasa ao anatintsika. Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tonga hanompo teto amin'izao tontolo izao. Izy no mamolavola manamboatra antsika mba hahatonga antsika ho vonina tsara ho amin'ny fanompoana mety. Zao no ambarany. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara izay fanamboariny raha teo ho antsika mba handehanantsika ao aminy. Asany isika. Araka izany, tsy hoe izay mitonina ho mpanompo akory no manompo, ny tena mpanompo marina. Fa ny olona izay manaiky tefen'Andriamanitra, iasan'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra, volavolain'Andriamanitra ka vonina tsara ho amin'ny fanompoana, ahatonga ny fanompoany sady akasitrahana no mahavokatra tsara. Io ny préalable ho isika ho amin'ny fanompoana. Ka ny olona miambina tsara ho amin'ny fiverenan'i Kristy dia olona efa mivelona ny Kristy dia n'izao sahady. Ka manaiky ho amboariny, tefeny, mba ho velona ho azy. Velona ho azy. Androany tao amin'ny dingana fahasivy sika dia niresaka ny amin'ny lalana ho amin'ny etikan'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia hitantsika tao anatin'izany ny Romanina 12:1. Atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Atolory. Ka tsy tompon'ny tenantsika itsony isika fa any Kristy. Tsy isika tsony ny baiko ny tenantsika, fa Kristy ilay tompo no mibaiko antsika mpanompo. Ary tsy afaka manompo an'Andriamanitra isika raha tsy mahalala ny sitrapony, raha tsy mahalala ny teniny. Koa ny tena mpanompo marina dia manaiky amboarina sy volavolaina ka mianatra ny tenin'Andriamanitra, manaiky ahitsy ny tenin'Andriamanitra, manaiky anary ny tenin'Andriamanitra, manaiky volavolainy ny tenin'Andriamanitra ho maleabla, azo ampiasaina zany na amin'inona na amin'inona. Fa rehefa tanterakitsika zany
dia apetrak'Andriamanitra eo amin'ny sehatra zay ahazoantsika manompo marina tokoa isika. Ny sehatra anom-pona ry havana dia tsy ny fiangonana ihany. Raha mamaky tsara eto isika, ny oabolana dia milaza ny amin'ny sehatra anom-pona ity renim-pianakaviana ity. Dia ao amin'ny tokantrano zany. Manompo ny ankohonana. Ka dia soa natao ny rahavehivavy, hoy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Soa natao ny rahavehivavy. Misikina hery izy, ary atanjahany sandriny mba haninona hanatanteraka ny anjara fanompony eo anivon'ny tokantrano. Anika dia ny zanany midera azy hoe sambatra, ny lahy mitsangana ka midera azy hoe maro ny zazavavy nanao soa fa ianao manoatra noho izy. Meo azy ny vokatry ny tanany ary ny asany idera azy eo am-bavahady. Zany ilay mpanompo zay manompo eo amin'ny sehatra zay ametrahany tompo azy, ny tokantrano. Ary tahaka izany koa ny lehilahy, raha namaky ny salamo teo sika, dia ambarany eo lehilahy matahotra ny Jehova. Lehilahy matahotra ny Jehova akory tsy miororo am-pitoerana, fa lehilahy zay manompo an'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Lehilahy manompo, vehivavy manompo, ary ambara fa sambatra. Mitondra fahasambarana ao amin'ny tokantrano. Lehilahy mitondra fahasambarana ao amin'ny tokantrano, vehivavy mitondra fahasambarana ao amin'ny tokantrano, ary zanaka manoa izay mitondra fifaliana ao amin'ny tokantrano. Zany ilay fanompoana entina miandry ny fiverenan'i Kristy. Tsy zavatra atao an-tselika zany, iainana. Hanika raha tonga tampoka ny tompo anadina hoe ahoana ny nataonao tamin'ny vadinao, ahoana ny nataonao tamin'ny zanakao, ahoana ny nataonao tamin'ny ray aman-dreninao, tsy taitra. Satria efa vonona mandrakariva. Miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra manompo amin'ny fanahy ny fahamarinana. Eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena, tahaka izany. Move ny fahaizana ny tovozitsika, move ny akingana ananantsika, move ny hery ananantsika, hoentsika manompo tena, sa hoentina manompo ho an'ny hafa. Fa ny mpanompon'Andriamanitra marina, nanolotra ny tenany ho an'i Kristy, dia manjary solon-tenan'i Kristy manompo ny hafa. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina, hoy Kristy, fa tonga mba hanompo. Efa nakarina any an-danitra izy, ary efa tompo mandrakizay. Fa isika kosa zay manohy ny asany, tsy manompo tena na mitady ho topoina, fa manompo amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika. Ary zany ny antsika makasitraka. Move ny tsirairay avy makany am-pianarana any, na ny tsirairay avy makany am-piasana any, mahatsiaro fa solo-tenan'i Kristy. Nomeny fahaizana sy ary nomeny indrindra, nomeny fahendrena mba hanompo eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Ary move isika ao anivon'ny fiangonana, mahatsiaro mpanompon'Andriamanitra tokoa eo anivon'ny fiangonana, sa zay tiantsika ihany no ataontsika. Resantsika elabe zany teo amin'ny dingana fahasivy. Atolory ny tenanareo fanatitra sitrak'Andriamanitra, zany hoe manao ny sitrapony fa tsy ny sitrapontsika. Nambara tao fa Petera, ambara raha mbola zaza ara-panahy dia nandeha tamin'izay tiany. Ny sikina tena vonona, zany tena vonona. Ary ny sikim-ponitra tena nanao mihitsy. Ngamba raha tanosaina ny vitany na feno pazy ataontsika hoe 100. Saingy ny tiany, fa tsy ilay tiany ny tompony. Fa rehefa antitra kosa ianao izy tamin'ny Petera, dia olo-kafa ny anikina anao, ka hitondranao any amin'izay tsy tianao. Ary zay ny tena mpanompo. Zay ny tena mpanompo. Andriamanitra no resahana amin'io, fanahy masina no resahana amin'io. Ho mpanompo ny tompo tokoa, ka andeha na dia any amin'izay tsy tiana azy. Manahoana ange tsy tiantsika? Manahoana ange tsika rehefa sika? Nefa ao amin'izay tsy akasitrahana, mitsopahana. Ary ny maro aza mety manao ihany, monimony, mitaraina. Tsy zany ilay mpanompo miambina ny fiverenan'i Kristy. Fa mpanompo manatanteraka ny fifaliana
Satria ny fifaliany ao amin'ny tompo. Ao amin'ny tompo ny fifaliany, fa tsy ao amin'ny olona, tsy ao amin'ny manodidina. Na tsy akasitrahan'ny olona aza ny asanao, ataovy amin'ny fifaliana ao amin'ny Kristy. Fa zany ny fiandrasana ny Kristy. Ary isika rehetra dia efa nanolotena ho an'ny tompo, na tamin'ny alalan'ny batisa, na tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tompo nantoka eo anivon'ny fiangonana, manahoana? Ny tenin'Andriamanitra, araka ny Matio 5:20, dia miresaka ny amin'ny olona izay nomena talenta. Amin'ny fiteny ankehitriny zany dia sahala hoe nomena capital na capitaux au pluriel. Nomena capitaux. Ary ianao dia nomena capitaux. Ho amin'ny tokantrano, ho amin'ny fiarahamonina, ho amin'ny fiangonana koa, fahaizana, fotoana, hery, fananana, nomena an'izany capitaux zany ho entina manompo. Dia manahoana nefa manoloana an'izany fanompoana izany? Manahoana? Nofidian'Andriamanitra isika ho fiangonana, anatanteraka ny asany. Izay minao Jesosy, ny asa ataoko no ataony koa. Ny asan'i Jesosy zany no tanterantsika. Na dia tsy kanefa ataontsika ve zany? Nivory ny birao ary nivory ny komity. Nijery ny toe-bolan'ny fiangonana dia natsikaritra. Fa nanomboka tamin'ny volana Jolay, mandrapahatonga ny volana Oktobra, Novambra tsika izao, niletsy dia niletsy ny fanomezantsika ho an'ny fiangonana. Misy ireo nanao rakom-pisaorana satria nandray fitahiana, marina zany. Ary zava-dehibe zany. Sady isaorana ny tompo zany, isaorana anareo, zava-dehibe. Fa ho antsika kosa zay mety tsy nahazo zay niritsika, tsy nahazo zay tiatsika. Vonina ve ho an'ny tompo, na izany aza. Satria zay mihitsy, ilay mandeha amin'ny tsy tiana. Zay mihitsy ilay hoe manompo. Ary matetika inge isika rehefa manao asa soa, dia tonne. Fambaran'ny tompo fa zay ataon'ny tananao ankavia, aza atao hitan'ny tananao ankavanana, na zay atao tananao ankavanana, aza atao hitan'ny tananao ankavia. Mba tsy handraisanao dera sy aty, mba hisy rakitra ao anao any an-danitra. Manaova. Na dia eo amin'izay tsy akasitrahana anao azy, manaova. Satria misy rakitra ao any an-danitra tehirizina ho anao, satria mpanompon'ny tompo ianao. Ary avy amin'ny tompo ny andraisanao valiny. Hoy Paoly apôstôly rehefa milaza azy. Avy amin'ny tompo ny andraisana, aza miandry valiny avy amin'ny olona zany. Fa mahantra any an-danitra ianao raha izany. Fa manaova kosa. Mba hahitan'ny tompo. Fa ilay capitaux napetrany tao aminao, nampitomboinao, na dia défavorable aza ny situation. Nampitomboinao na dia défavorable aza. Ary zay ny navoan'ny ty anankiray ty. Na ity izy tena défavorable ny condition. Voalohany ity tompo ity, lazainy fa ahoana hozy izy? Mila voatsiary. Mijingana amin'izay tsy namafazana. Manangona amin'izay tsy nanahafa. Zany ty tompo ty. Ary avy eo indray, anankiray ihany nomeny. Ny sasany nefa nomeny 5, ny sasany nomeny 2. Défavorable. Ary dina natao nandevina. Ilay nandray 2, za tsy teny ilay nandray 5, fa ilay nandray 2. Défavorable koa ngeny azy. Fa nahoana ny azony 2. Fa tsy mba 5 tahaka n'ilay anankiray. Ambaran'ny fanoarana eto, fa arak'izay fahaizany avy. Fantatry ny tompo anenao e. Fantatry ny tompo ane ny kapasité anao e. Ary fantany inge zay andrasany aminao e. Fantany. Ary zany no itsenany anao, zany. Tsy zay nataonao no itsenany anao. Fa arak'izay napetrany tao aminao. Zay. Ka misy capitaux napetrany ao. Ataontsika ahoana zany? Ataontsika ahoana zany? Indraindray tsika dia mihevitra fa misy asa fanompoana ambony, misy asa fanompoana ambany. Ny asa fanompoana ambony raha tiatsika fantatra
dia ny asa fanompoana izay anaovanao ny tsy tianao kanefa tiany tompo. Zay ny asa fanompoana ambony. Misy olona teo pastera dia lasa pastera izy. Tsisy valisoa manokana ho azony amin'izany. Tsisy. Fa raha tonanao zany izy kanefa tsy zany aza ny sitrany, kanefa zany aza no tena azo lazaina hoe mampatahotra azy indrindra, mahita sitraka amin'izany izy, satria zany no tena fanompoana marina, le vrai service. Fa ny ambiny ange matetika ka fanompoan-tena na fanompoana olona, ny namana, ny sakaiza, ny tropy, ny bande, zany no mahafinaritra ny olona. Ary mahita faliana ao anatin'izany izy. Tsy zany ny ampianariny soratra masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra, voasoratra hoe tiava ny namanao. Za kosa milaza aminao hoe tiava ny fahavalonao, mivavao an'izay manenjika anao. Zany ny baiky ny tompo. Zany le tena fanompoana ny tompo itsenany antsika amin'ny fotoan'andro. Ka tena vonina iambina be. Ary tsy atao an-tselika ho zany. Raha fantatra ange ho faty rapitso ataoko dolidolo zay tsara rehetrarehetra androany, mba hatsara ny bilan rapitso, saingy tsy fantatro. Ary zavatra mampieritreritra indrindra, na tamin'ny andron'ny Noa, na tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, na amin'ny andro izay ambarany Kristy, ny olona ho variana ange. Ny olona ange ho variana. Ary zany nampitandreman'ny Paoly. Aza matory toy ny sasany isika, tandremo sao variana. Vonina mandrakariva. Ary ahoana ny avonina antsika dia manatanteraka ny tena fanompoana ho ia, ny tena fanompoana. Ka tsy hoe izay mihetsiketsika rehetra sy manao asa rehetra no manompo. Fa natao manompo dia ny manao ny sitrapony ny tompo araka ny sitrapony. Na dia tsy mifanaraka amin'ny eritreriny sy ny sitrapony aza. Ry havana, matoky ilay Andriamanitra ny antso antsika. Tsy hananana amin'izao ange zany fanahy zany, fa volen'Andriamanitra ao amintsika, amin'ny firaisana amin'ny Jesosy. Amin'ny firaisana amin'ny Jesosy. Tsy misy olona amin'ny herin'ny teniny kapabla anao an'izany, tsy misy. Kanefa kosa, raha manana ny Kristy isika, dia afaka miteny tahaka ny Paoly hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery aho. Mahay ny zavatra rehetra aho. Na dia ne veriko impossible aza. Aiko ao amin'ny Kristy, satria manana ny Kristy atao anaty. Satria tsy sika ny manao zany, fa ny Kristy ny miasa ao anatin'izany. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo, ho ihany Paoly, na amin'ny fikasana, na amin'ny fanaovana, ahatanteraka ny sitrapony. Aika ny sitrapon'Andriamanitra. Izy ihany ny miasa azy. Noho izany, ny olona tsy mahay mandany sitrapony, ny olona tsy mahay mandevona ny sitrapony, ny olona tsy mahay mamono sy mahafoy ny sitrapony, tsy afaka anao ny sitrapon'Andriamanitra, na oviana na oviana. Hanika dia mbola zaza ra-panahy mandrakarivo reny, nijerentsika tamin'ny dingana fahasivy anikeo zany. Ry havana, inona no hitsenan'ny tompo? Ny mpiambina izay mahatoky. Ny mpiambina izay miambina ao anatin'ny fanompoana madio sady tsara, mazava, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Inona ny tsenany? Tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao, ho tendreko mpanapaka ny be. Ry havana. Kely. Matoky amin'ny kely. Asa razontsika zany. Matetika dia te hijery tonga dia ngeza be. Misy olona vao te hanompo amin'ny fiangonana izy, vao niditra ao am-piangonana, zaho izy te hanao dekona. Manomboa amin'ny kely aloha. Misy katekomenina ko anankiray zay, sositra izy, niala katekomenina. Vao nianatra katekomenina ray volana sy tapany izy, za hanao pastera osy. Dia niteny azy aho, mianara aloha. Mena azy ny tenin'Andriamanitra, tafotony izy, lasa. Matoky amin'ny kely, meteza hanompoka amin'ny kely, meteza hitombo meteza hanompo. Any amin'ny heverinao kely indrindra. Ny ao tokantrano ange heverintsika fa kely. Tsisy idirana zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ry havana, misy idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fiaina tokantrano sy ny fifandraisanao. Ny fiainan'ny
fiainan'ny fiarahamonina, ny fitondrantenanao amin'ny fiarahamonina, isy ifandraisany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fanomponao anivon'ny fiangonana, misy ifandraisany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ko inona no baiko aza matory toy ny sasany isika. Aoka iambina ka hono tena. Fa lehibe ny valosoa men'Andriamanitra antsika. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao, natoko tamin'ny kely ianao, tendreko mpanapaka amin'ny be. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, ampiorina anareo amin'ny fanahin'ny fanompoana marina araka ny Kristy, ka andraisanareo ny valosoa ho amin'ny mpanompo mahatoky. Mahatoky ilay niantso anareo, izy hatanteraka izany amin'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika. Dunia
Hoy ny soratra masina, fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Napetraky ny tompo tamintsika ny asan'ny fiangonana, ary ny adiditsika ao anatin'izany dia matateraka ireo ankolafiny rehetra. Na inona izany na inona. Misy ireo fitomba fampianarana, izay fapetraka ao anivon'ny fiangonana, entanitsika fa ho antsika ireny. Tsy izay tiany na makamamy an'ireny ka fidèle, fa isika rehetra mihitsy, satria asan'ny fiangonana izany, ary asa ho antsika koa, ka dia amporisihana be dia be isika amin'izany. Misy koa ny fanampiana, eo ny fanatanterahana ny asan'ny fiangonana, ampahirezina indrintsika ao anatin'ireny, fa na eo aza ny fiboana, misy ihany ny fomba samihafa azahoantsika manatanteraka ireny. Farany, araka ny lazaiko tao amin'ny toriteny, dia hitan'ny komity fa miletsy dia miletsy ny fandraisantsika anjara amin'ny rakotra. Ataoko fa mety vokatry ny tsy fahazoantsika miaona ny mahatanteraka izany. Nefa araka ny lazaintsika, mahery noho ny coronavirus, mahery noho ny lamina ara-pahasalamana, ny finoana miasa anatintsika, ahafahantsika mahatanteraka mihoatra. Nasehontsika izany tamin'ny volana marsa sy avril, ary tena vitantsika ny adiditsika anjarantsika ary nihoatra kely azy, nihoatra azy. Fa izao kosa dia entanitsika ao anatin'ireny, misy ny karazany maro samihafa azahoantsika manatanteraka izany mba hampandeha ny fiainan'ny fiangonana, indrindra eo amin'ny didy nasionaly, eo amin'ny didy eo amin'ny faritany, fa eo amin'ny didy eto amin'ny tafy koa. Ka dia amporisihantsika satria nametrahany tompo fitokisana ary nametrahany kapitao ho amin'ireny asa ireny, ka ny fitenitsika malagasy moa ny didy tsy an'olony ratsy, ary ny endriany no anarina. Ka dia misaotra antsika rehetra afaka mandray izany fanentanana sy antso izay atao amin'ny fahatsorana izany, voninahitra Andriamanitra ary fampaherezana antsika rehetra ho amin'ny fanompoana. Misaotra tompoko, dia mitohy ny filazan-draharaha. Ny mpitaritra sy ny komity FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra any an-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Indreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray. Fitaombavaka sy fiofanana SAP KNPL. Ho fitaizana amin'ny finoantsika dia entanina isika anaraka ny fitaombavaka mandritry ny herinandro, ny alatsinainy, talata, alakamisy, zoma ary asabotsy amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny radio vatsy FPMA. Ny alarobia dia amin'ny 4:00 ny fitaombavaka ary misy ny fiofanana karakarain'ny soritr'asa-piangonana Comité National Projet Laïque SAP KNPL amin'ny 7:00 izay mahasoa antsika tokoa. Ny modalité de connexion rehetra dia antsika jerena ao amin'ny roy fpma.church.news. Vaovao tafo, étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata fa 7 novambra 2024. Izany dia atao amin'ny visioconférence. Permanence mpitandrina. Tsy misy ny permanence mifanatrika fa miantso an-tarobia izay mila miresaka amin'ny pastera amin'ny numéro 06 68 42 24 28. 06 68 42 24 28. Travaux Vieux Temple. Ho famahaliana ny fangatahany URT dia mampandray antsika fanandray fanapahan-kevitra ny komity ny andraisan'ny fiangonana anjara
amin'ny nanamboarana vieux temple ka mitentina 3 000 € izany. Isika dia anisany mampiasa be indrindra ny vieux temple. Izany fandraisana anjara izany dia nojerena araka ny enti-manana sy izay tratra. Trano fiangonana. Ny dingana manaraka amin'ny projet trano fiangonana dia ny fananganana ny COPIL na comité de pilotage alohan'ny faran'ny volana novambra. Azoka atao ny manohy ny fanohanana ara-bola izany tetikasa maharitra izany. Afaka manome fanomezana na tonom-bola isika izay te hanohanana ny projet trano fiangonana. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia atsika anontaniana ny mpitam-bola na azo alefa mailaka amintsika koa. Manentana antsika hitrotram-bavaka izany asa goavana izany. Fotoam-bavaka fiangonana. Manasa antsika handray anjara amin'ny fotoam-bavaka ho an'ny fiangonana amin'ny zoma faha 20 ny volana novambra amin'ny fitora sy sasany ariva amin'ny alalan'ny conf call. Misy vavaka, fizarana tenin'Andriamanitra, fijoroana vavolombelona, fampaherezana amin'izany fotoana izany, koa manentana antsika rehetra tsy ho diso anjara amin'izany. Alefa miandaliny ihany ny modalité de connexion. Rakitra sy adidy. Manentana antsika hatrany amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire eloaso toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tena antsika ho an'ny tompo ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ny tena ampaherezana antsika amin'izany dia manao hoe aoka ny olona rehetra samy manao arak'izay iriny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpamehan'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Catéchomène, mitohy ny fampianarana en distanciel. Fampompivavahana alahady. Noho ny fiboina indray dia miova ny fandaminana mikasika ny fanatrehana ny fampompivavahana. Hatramin'izao dia olona 9 ihany no afaka mandray anjara amin'izany ka dia apetratsika eo ambany fitain'ny tompo izany mba ho lavorary sy tomombana. Isika rehetra kosa dia anaraka izany amin'ny alalan'ny YouTube ihany. Diarim-piangonana. Ny fampompivavahana amin'ny alahady 12 sy 27 novambra dia mivantana amin'ny YouTube amin'ny folora sy sasany. Eto am-pamaranana dia mahatoka ny fihazonantsika ny finoana sy ny fiambonana na dia amin'ny vanim-potoana sarotra aza satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baiky ny soratra masina. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mbola hiara-mivavaka isika. Tompo misaotra anao zay no ity fotoana nomenao ity niarahana taminao amin'ny firaisanay izay nakambanao ho fiangonana. Derainay ianao no ny asanao tsy mitsahatra, ny fikasanao tsara ho an'ny tsirairay, ho an'ny isam-pianakaviana, ho an'ny fiangonana, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao. Ary ankehitriny dia te hametraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny namanay zahay. Reo joim-pahoriana namoy havana ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Reo marary na aiza ninona ko manjoan'izy ireny na izao Covid zao na aretina hafa. Dia angatanay ny fanatrehanao ary angatanay indrindra ny fampaherezanao azy ireny sy ny ombanao, hitahinao ny fitsabona mba hitondra fanasitranana ho an'ireny namanay ireny. Mivavaka aminao manokana zay ho an'ity valana retina ity mba hitehirizanao ny olonao Tompo, ny zanakao rehetra ray ka hanehoanao fa lehibe lay ao aminay, lay ao amin'izy ireo no izay eo amin'ny zao tontolo izao. Ka na inona tsisy arombaka zay arovanao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo sahirana ninona antony zany fahasahiranana zany ninona endriny. Maro samy hafa Tompo. Mangataka aminao zay tsinjovy ny tsirairay, anatery famonjena ary ataovy mahita ny voninahitra ao. Mivavaka aminao zay ho an'ireo nandray fahasoavana. Ataovy mahay misaotra, ataovy mahay makasitraka ary ataovy mahay mizara amin'ny hafa. Dia tehirizo mandrakariva ao amin'ny fifalinao sy ao amin'ny fanahy fisaorana. Ny mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany manerana izao tontolo izao mba hatsangana ho vavolombelona tokoa ny fiangonanao, hitondra ny filazantsara ary ambabo fon'olona maro anaiky an'i Kristy ho Tompo
sy mpanjaka. Mivavaka aminao zay ho an'ny FPMA manokana, ho an'ny tompon'andraikitra isan'Ambaratonga ary ho an'ny Tafo Toulouse. Taio ny asanao Tompo, ampaherezo ny vahoakanao isa ambatan'olona, isa tokatrano, ary aoka hery mandrakariva amin'ny fanompo tri fantatray fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay aina ao amin'ny Kristy. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny fandripahalemana manerana ny tany, ho an'ireo firenena miady na misy ady. Tompony fandripahalemana ianao, tompony fiadanana ianao. Mivavaka aminao zay ho an'ireny firenena ireny. Dia tanay mivavaka aminao koa ty firenena mampiatrano anay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Dia tanay aminao Madagasikara tany razanay, taio ny ezaka tsara rehetra ho fampandrosoana ary fampanjakana ny rariny sy ny itsiny ampiadana ny vahoaka. Dia omeo ny mpitondra ny fahatahorana anao, omeo ny fiangonana koa ny joro vavolombelona ary ho fiasana mahery ho ampelantananao ampanjaka ny fahazavana eo anivon'ny tanindrazanay. Dia maro ny tianay angatahana, foy ny fisainanay votsa ny vavan'ny mpanomponao, kanefa dia ainay ankinina aminao lay manao ny zavatra rehetra. Eny mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatahana sy eritreretina araka ny hery miasa ty anatinay. Dia misaotra anao noho izany, ary dia akambanay ny vavakay amin'ilay vavaka feno izay nampianarin'ny Kristy anay manao hoe: rainay ô zay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay n'izay anna sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza nitondranay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mamaran'izao fotoana izao sika riavana, ataontsika mpitsanganana ny hira fa 9:1 mialoha ny 4 sy ny tsodrano, ny 9 fahatelo aoriana ny 4 sy ny tsodrano. Iara mitsangana isika. Afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ko amin'izany raha lahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Hitahy anareo neny Tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo neny Tompo ka hamindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo neny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandeha ny fiadanana ka manomponotompo. Isahana ny Andriamanitra.